Tiako daholo zanagasika rehetrarehetra mbola avy nareo dia za koa mbola tiany hijery karazana orika, inona avy ny karazana orika mety sy ny hevitra fonosin'ny orika. Ny orika eto amin'ny forehead, izany hoe ny orika eto amin'ny tapikandrina zany tiako lazaina, dia hoe mahafinaritra be, mahatsiaro tena hoe mankafy an'ilay olona tianao ianao zany rehefa eto amin'ny andrina no orohana. Ilay orika eto amin'ny takolaka, matetika moa zany rehefa mihoana ny olona dia tsy maintsy takolaka na atao na molotra dia ho an'ny olona mpinamana akaiky dia matetika molotra eto amin'ny takolaka no atao. Ny orika eto amin'ny tenda, matetika moa izany rehefa eto amin'ny tenda eto no mifanoroka ny olona dia tsy maintsy mifankatia, fa tsisy mpinamana be koa mifanoroka akory dia eto amin'ny aloha eto fa tsy maintsy mifankatia matetika na ny olon-droa no tsy maintsy hifanoroka eto. Dia amin'izay fotoana izay no tena tena mila anao mihitsy ahako, izao dia izao mila ny lahy, izao dia izao mila ny ndry mihitsy aho, ndry no tena tsy ampy amiko androany. Dia ny orika eto amin'ny molotra midika fa hoe tena tiako ianao, tena tiako indry, tena tiako ialahy, mariky ny fitiavan'olon-droa izany, mifampilelaka, mifampilela-molotra izany no filazana azy. Dia ny orika eto amin'ny soroka, matetika moa izany ny mpifankatia koa manao an'izay fihetsika izay rehefa hoe manoroka eto amin'ny soroka, ohatra hoe mahandro sakafo neny dia lahy ato aoriana, dia matetika lahy rehefa hanoroka ny neny dia tsy maintsy eto amin'ny soroka eto aoriana ny dikan'izay ny filaza izay dia hoe io perfect, tena lavorary mihitsy ianao, lavorary lahy, lavorary indry, tsara ilay izy, mahafinaritra ilay izy. Izay dia izay, fa amin'ny ankapobeny ianao rehefa mifanoroka olona tsy voatery hoe ho an'ny olona tianao, misy ihany koa ilay izy hoe fanajana. Raha any amin'ny tany firenena hafa ohatra arabo ianao dia matetika ny ray aman-dreny rehefa hihaona amin'ny ray aman-dreny ny ankizy dia tsy maintsy mifanoroka kely eto amin'ny andrina eto. Izay izao dia efa anisany hoe orika mendrika fifanajana. Dia ho an'ny mpinamana ihany koa indraindray tsy voatery hoe hifanoroka be, tsy voatery hoe izay ilay izy, fa ho an'ny mpinamana hoe miarahaba anazy ianao fa ny zavatra nataony ohatra tafita tamin'ny fianarana izy na koa ohatra hoe tonga avy any amin'ny toerana lavitra any izy dia manoroka ianao, anisan'ny fanajana ihany koa izay. Fa tsy voatery hoe ilay zavatra lazaiko teo, misy hevitra fonosiny manokana ihany koa ambadika izay. Dia mino aho fa hiezaka hifanoroka daholo isika rehetrarehetra manomboka androany, na manodidina na ny namana na koa ny mpiray tam-po afaka mifanoroka, tsy hoe mifanoroka amin'ny lela akory fa na rehefa mihaona ary dia misakambina be, bonjour ndry. Mahagaga tokoa nefa isika malagasy tsy mba mahay an'izany ry zareo, nefa ianao raha hoe sendra mifanoroka amin'ny olona anankiray ianao dia anisany manala ilay adi-tsainao ihany koa izany e. Tsy voatery hoe atao molotra foana fa misakambina dia mifanoroka kely, mahay kely ohatra ilay mpiray tam-po aminao dia mba horonina kely atao amin'ny soroka tena mahay ndry, mahay lahy. Nefa isika dia tsy mba mahay an'izany fa dia inona fotsiny, fanaratsy sy ny fanambany sy ny fanampepo sy ny fanenjika dia vola ihany ny ady eo. Indrisy, mankateraka tompoko.